Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aty radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina bambalany miaona amintsika amin'izao fotoanany izao a. Dia valibendray tena ko miaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramo izahao a, ny aky radio a, ny groupe izay maharesy. Matoko sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Na dia tapaka ary ny fandarantsika maly a, dia irariana mba aharitra hatramin'ny farany izy androany a, mba tsy ho tapaka, mba handeha hatramin'ny farany. Dia miarahaba antsika tsirairay avy izay tonga tratranso eto androany a, ny fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Misaotra anao ny fidy araka aminay eto androany amin'ity androany ity.
dia teteny aminao hoe raha androany no vao tonga eto dia maretatra amin'ny farany fa za mino sy resy lahatra fa tsy kisendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao koa dia mahereza maretatra amin'ny farany Jesosy hamaly fitia atsika tsirairay avy. Dia ho anareo izay mpampaketo ihany koa dia izay miditra voalohany moa dia mila tso-drano mahafinaritra. Dia mila tso-drano ary raha vavintsika tiana rakoto zaka ao Fransa miditra voalohany teto androany. Dia ndao tonga dia omentsika tso-drano izy ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fahafito azafady Salamo fahafito andininy folo hatramin'ny andraso diso kely any amin'ny Salamo fahasivy. Alleloia. Fa lany Salamo fahasivy andiny voalohany tso-drano azo ndranam-bavintsika tena rakoto ary zaka androany noho ny tena Andriamanitra manao hoe amin'ny Jesosy hiderany Jehovah mifoko rehetra anambarany fahagaganao rehetra ao. Alleloia. Amen. Dia ndana dia raha ho Andriamanitra dia omeo voninahitra izy amin'ny fonao rehetra dia ambarao ny fahagagany rehetra. Dia mino fa anisan'ny olona anambarany voninahitra Andriamanitra ianao afaka roa andro raha anao ny alim-bavaka fiderana isika amin'io zoma io. Ka dia tahiny tompo tia rakoto ary zaka raiso izany tso-drano zany fa natolotra ho anao ampitiavana. Tia rakoto ary zaka eto Fransa niditra narakaraka azy Itody.29 Fransa Sirina Lozmina Fransa tia rakoto ary zaka efa teo Sirina Lozmina Nambinitso Macrina Sirina Lozmina Fransa Nambinitso Macrina Koweïty Someva Fransa Jesosy Noeriko Koweïty Tonga Soa Artisanat de Madagascar Fransa Mirary Andriamalala Madagascar Jesosy Mpandresy Madagascar Asany apôstôly ihany koa Madagascar izy mivady andreo Sandola Koweïty Tonga Soa Akikolonga Fransa Andrianjafiniasina Madagascar ao ihany koa Angèle Pagès Fransa Razanasoa Sylvie Koweïty Gina Randrena Solo Chine Koda Leoni ndraso aloha misy tsy mety kely ny fandarantsika izany Gina Randrena Solo Chine Koda Leoni Koweïty Natalina Marie-Charline Madagascar Ida Rosmina France Sarindra Raing Madagascar Antrakorina France Jessica Patici France Zamina Camarade Jesosy France Erika Arak France Andrina Suzelle Suisse Erika Arak Todos Jesosy mandrakizay Allemagne Jessica Patici France Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Marie-Jo États-Unis Artisanat de Madagascar manteniko teo mampionina France tiana rakoto ary zaka efa noteneniko teo dia Andrianjafiniasina Madagascar Andoandry France Aingoirina Andrena Solo France Andrina Suzelle Suisse dia Lovelitina France Marina Tiana Canada Vavoniova Koweïty Fahombiazana Fitahina Madagascar Artisanat de Madagascar manteneko teo tahiny tompontsika rehetrarehetra dia fahasozato kely aloha fa ohatran'ny misinina ohatran'ny tadotapaka zany ny fandarantsika raha mba azonao atao. Alleloia. Dia sady mivavaka moa tsika fa itsika moa rehefa misy hetsika ho ataontsika ohatran'io mahazatra anao alim-bavaka zao tsika amin'ny any amin'ny zoma alim-bavaka fiderana sy fankasitrahana izay fataontsika isan-taona dia hitanao fa nanomboka 3 andro 3 andro zay dia manomboka voelingelina ireny ny fandarantsika zao teo hita mihitsy hoe devoly tsy faly talohan'ny nanombohan'ny fandarantsika zao tapaka ny courant teto amin'ny tanàna tapaka kely fotsiny
dia sika tsy niverina ny connexion mahavariana dia samy mitondra mavaka isika ho tanteraka somatsara ny fotoanantsika fa tsy tatiny devoly izany olona manao programa iderin'Andriamanitra fotsiny izany. Tsika amin'io tena ideran'Andriamanitra, fankasitranan'Andriamanitra manomboka amin'ny valo ora sasany alina hatramin'ny 12 alina. Aleloia. Tsy zakan'ny devoly izany. Kanefa tsika zavatra izay tsy zakan'ny devoly daholo ny ataontsika moa dia tsy mahagaga antsika, tsy mahataitrantsika intsony ny fanelingeleny isan-karazany. Izay da iny tompontsika rehetrarehetra fa vao niova azafady tsika hoe fa ka nareo ataonareo anarana hafa ilay izy dia indraindray asahirana ho avy vao niova ka iny ambinina. Vao niova nambinina eto France dia Bertsava Koety, Fabiola Koety, Zana Monika Koety, dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Zay no elo. Les j'adore azafady tompoko. Ndao tsika aloha metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra, izay ny zavatra ataontsika voalohany. Ndao hivavaka tsika mba metrahantsika ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra, ka ndao hampandrotsika nambavitsika Sarindra Raingo avy any Madagasikara. Izy nitondrantsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ny androany ity. Tany tompo Ranabavy Sarindra, anao ny fitenenana. Pasterana amin'ny fitenenana tahin'i Jesosy pastera vady dia manana ny fitanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny tenako. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako izao vavaka izao. Jehovah Ray Masina, misotranao fa tafafory eto indray izay. Mianatra ny teninao ny mombanao. Mangataka aminao izay Jehovah mba hatakatra ny sainay ary hietry ny fananay. Satria ny teninao no mofinaina mahavelonanay ary mbola ny teninao koa ny fanilmana zava ny fiainanay. Raha koa fiain'ny raha saropidinao Jehovah izao fotoana izao dia mba hanana fifantohana tanteraka izay tsirairay avy. Taio ihany koa ireo fitaovana rehetra izay ampiasainay eto Jehovah. Raha koa fiain'ny rahanao izany Jesosy mba tsy hisy ny fahatapahana, indrindrandrindra ny connexion, fa mba hanana fifantohana tanteraka izay tsirairay avy. Taio ihany koa pasteranay Jehovah izay mizara ny teninao. Ianao any Jehovah mitraka ny teny eo am-bavany. Ary taio koa izay tsirairay avy izay mandray ny teninao mba ho tafalatsaka ao anatiny avokoa izany teninao sy ny fitiavanao izany. Jereo amin'ny fomba manokana ihany koa Jehovah ry namanay izay any ambadika any, vangio amin'ny fanahy masinao izy ireny Jehovah ary tario amin'ny lalany fahamasina sy ny fahamarinana. Ary tario amin'ny lalanao ihany koa dia jereo ihany koa Jehovah ireo namanay izay tsy salama. Ianao any Jehovah manome fahasalamana ho azy ireny. Taio ihany koa ity fandaharana anay ity Jehovah ary taio koa pastera vady izay mikarakara ny fandaharana eto amin'ny androany izahao. Dia taio ihany koa izay tsirairay avy any tokantrano any Jehovah mba ho feno fanatrianao ary azo hery dia mba ho tafalatsaka ao anatiny avokoa izany teninao sy ny fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra amin'ny Ranabavy Sarindra isika tao anatin'izay vavaka mamy matsiro izay nentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankiram-pahasaovana amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasaovana Ranabavy Sarindra dia mifanatera amin'ny ankonanao. Halleluia. Tany tompo Dina Ravelo Madagasikara, Razana Zo Sylvie Koety, Itody.29 fanarapeko teo. Anniversaire Marie Hortensine androany. Alléluia.
Miaratsiny fa za koa tsy nahitan'izay androany. Dia miaraba Andranabavy Marie Hortensine tsika tamin'ny anniversaireny a. Dia afaka mirary soan'i Marie Hortensine tsika rehetrarehetra fa tratra anniversaire zany izy androany. Tahiny tompo dia efa mahatramin'ny andronao anie ny fiadanana omen'Andriamanitra anao dia tantana sy trotro anao foana izy amin'izay rehetra alehanao raha mbola mandalo mandiha eto amin'ity tany ity koa ianao, hanomana fitoerana ho anao anie Jesosy. Amen. Dia tahiny tompo ihany koa izay koa mbola tsy voarava Kadaka Malala, France, Akikolonga, France, Mirana Andriamalala, Madagasikara, Someva, France, Tonga Soa, isika rehetrarehetra. Dia tsika tsy mikorompaka raha sanatria tapaka rio androany dia ny devoly mandrovo-tsiry rehefa ohatr'izao fa aza matahotra nareo fa ny fandarantsika amin'ny zoma tsy azon'ny tapahana. Azonareo izay? Dia tahiny tompo anniversaire ny Batisa. Nahita tokoa aloha tamin'ny souvenirako nisy Batisa fa tsy tadidy intsony hoe iza Batisa an'iza zao tamin'ny tony fa Batisan'i Marie Hortensine roa taona raha tsy diso roa taona androany Batisan'i Marie Hortensine. Dia maharetatra amin'ny farany dia mijorohatra ny hatrany ranabavy Marie Hortensine. Izay no ela ataontsika hiditra amin'ny anao hiry tsika. Avetsika ianto toriteny izay hoentin'ny ranabavintsika Itody.29. Alleluia. Patsivonany hoe androany sy rapitso dia efa afaka mandefa ianareo amin'ny mandefa mesazy aminay raha misy fankasitrahana, fisaorana, fideranan'Andriamanitra tianareo atao ho vakitsika eto amin'ny alimbavaka izay ataontsika amin'ny zoma ho avy izao dia efa mandefa amin'izany nareo, afaka mandefa an'izany amam-pino nareo, afaka mandefa amiko. Alleluia. Tiako kokoa raha ohatra efa mianao mampino dia tonga dia ny amam-pino ny alefanao dia amindray mba satria anahako mifantoka kokoa amin'ny asan'Andriamanitra ilay hoe asan'Andriamanitra amin'ny mesazy amin'ny asan'Andriamanitra atao amin'ny ankizy. Nefa raha tsy mianao mampino fa zany dia fasanao dia tsy maninona ihany koa azonao alefa amiko ny firaritsoa raha misy firaritsoa, raha misy fisaorana sy fankasitranan'Andriamanitra tianao mba ho vakiana eto atao souvenir. Raha hatr'izay ianao mijery ny fandarinao ataontsika ny alimbavaka ataontsika amin'ny zoma dia afaka alefanao izany. Izay manomboka amin'ny valosasany fotoanantsika amin'ny zoma dia tonga ava daholo amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tsara kokoa no misaotra noho ny mangataka fa ny fisaorana dia azahoana mihoatra noho ny fangatahana. Alleluia. Tahiny tompo ary tsika rehetra tonga dia hiditra amin'ny hira tsika dia andao ataontsika ity raha mahafinaritra be ity tsy Marie Hortensine rery ny hiran'ity androany hoe mbola mijoro Jesosy fa itsika rehetra samy tonga eto androany mbola mijoro daholo mihaino finaritra daholo ary tsika tsirairay avy. Aoriana izay tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra.
Halleloia. Ndrentsika mbola mijoro. Halleloia. Soran'Andriamanitra raha mbola mijoro amin'izao fotoana izao a, fa maro nefa tsy mijoro intsony a. Misy betsaka angeravana ny olona, misy fotoana mahavarian'Andriamanitra, misy olona manompo an'Andriamanitra 30 taona, dia 5 taona 2 taona tsy afatesany a, mihemotra izy. Mampalahelo a, fa ianao raha mbola mijoro eto ianao androany a, dia misaoran'Andriamanitra. Roa taona izao mibatisan'i Marie Hortensine, ny ianao tsy fantatro, fa ny zavatra azontsika atao dia ny miterin'Andriamanitra. Azo aho amin'ny zoma na dia mbola ny fijoroanao tokony hisaoranao an'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Mampalahelo tena marina izany teniko anareo izany a. Misy olona nanompo an'Andriamanitra efa ela, navita be tamin'ny asan'Andriamanitra, fa tohana be mihitsy ny fony vady nandre hoe nandre taman'olona hoe amin'izao fotoana izao ela be tsy nifankahita, amin'izao fotoana izao izany olona izany a lasa adaladala, ohatry ny adaladala, ohatry ny verivery saina, fa miantitra dia efa olona misy tsy normal. Dia nalahelo be izy mivady hoe hoay, firy taona iny olona iny nanompo an'Andriamanitra dia nahoana loatra, inona no mety ho anton'izany, tsy fantatra izay anton'izany. Fa ny zavatra azo antoka dia izao, ianao mbola io, mbola mijoro, ary tokony hifaly, tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao izany. Androany efa mifoha dia andeha hiasa dia mijery ny lanitra ohatr'izao ny anaty tômôbilina, dia eny ambony tômôbilina dia mangatsiaka be mihitsy ny andro, dia tena mangatsiaka be mihitsy ny andro, dia misy ilay lanitra, misy masoandro kely mitady hiposaka. Izao ny zavatra mbo atao an-tsaiko. Jehovah na miposaka io na tsy miposaka, za efa nomenao tombon'androm-pahavelomana. Hoy izy hoe inona moa Andriamanitra? Maninona moa ny tsy hideranao? Ary inona moa ny zavatra andrandraiko androany amin'ity tontolo androko ity? Moa ve tsy efa ny lehibe indrindra no nomenao ahy, dia tombon'androm-pahavelomana. Rehefa vao mifoha dia mieritreritra hoe inona ary nomen'Andriamanitra androany? Ho azoko ve ilay zavatra ohatr'izao? Nefa ianao io efa nahazo. Verinao fa firy ny miliardera amin'izao fotoana izao te hiaina adiny iray mihoatra fotsiny. Misy miliardera ny ambony fandrinan'ny hopitaly amin'izao fotoana izao, miteny amin'ny dokotera hoe na ohatrinona na ohatrinona na ohatrinona ilainao fa velomy atao velona rapitso. Meo fanafody tena mitazona ny aiko a, itsika natory tamin'ny alina, tsy naharezy ambonin'ny tany
ny fotsika men'Andriamanitra tombon'androm-pahavelomana, ny fotsika mitepo, ny saitsika misaina tsara. Za tsy hitako tsony zangatahana ankoatran'izay. Lehibe indrindra ny nomena. Ravoravo androany nandeha hiaza, nataoko le hira le hoe rehefa natao pila le hira le izy mamatsy izany mandindihy mitsaka ny amatsy. Miala ato an-trano dia hira eo amin'ny anankiray sy tapany eo. Mihaino hira vao miala eto an-tokantrano dia revako ny hira. Dia tapitry ny hira hira tsy dia lava. Dia mandefa hira fandroana dia misasaky hira fandroana io tonga ao am-piasana. Fa raha hira lavalava dia hira lavalava anankiray dia tonga ao am-piasana. Na lefakely na ndindihy mihitsy any. Ny vazaha mifanena amiko kizitinjitina vao maraina, ny sasany tsy ampy torimaso, sasany tsy fantatra izay mahazo azy. Ny klaxon misy vao misy taratara. Fa za tena anatin'ilay avoravona mihitsy fa velonaina, aleloia, ka mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Mbola mihoatra noho izany ny fiderahantsika an'Andriamanitra amin'ny zoma. Aleloia. Eto ny vady aman-janaka. Aleloia. Fa hideran'Andriamanitra, mivonaitra an'Andriamanitra tsika amin'io zoma io. Efa vonombononareo dia izao koa ny sabata aorianan'io fifadikanana isika. Izay ato amin'ny groupe izay malaza dia hanao fifadikanana iray andro. Satria misy atom-bavaka manokana amin'ny sabata, sao dia adionareo sao dia variana amin'ny alim-bavaka tsika. Fa hivavaka ho an'ny zanantsika maditra tsika. Tsika reto dia tsika no mivavaka fa ny zanantsika mandalo ny fotoanan'ny ny adolan-tsainto, mandalo ny crise d'adolescence io ny zanakitsika. Dia tena hoe tenantsika rehefa mivavaka. Zanantsika no manaonao foana. Izay manan-janaka rehetrarehetra ao anatin'izay fotoana, vanim-potoana ny ditra izay dia afaka miaraka miditra aminay ianao fa hitondram-bavaka manokana hoentiny eto daholo ny anaran'ireo zanantsika. Hoentina mbavaka manokana mba ho arovan'Andriamanitra amin'izany, ho arovan'Andriamanitra amin'ny loza sy ny amin'ny fahampotehana ao anatin'izany ditran-jatovo izany. Fa inona moa ny azontsika atao? Hiarovan'Andriamanitra ny zanantsika mba tsy ho tafiditra, tafalatsaka anaty fakapanahy. Eo ary ny somary mety mafimafy loha kely, tsy hanaonao foana ny izy. Hitondram-bavaka izany tsika amin'io. Ny somevo tonga dia connecté ny akiradio ndry. Aleloia, mahafinaritra izany somevo. Fa amin'io tsika dia tena amin'ny sabata izany tsika hifady hanina isika ray aman-dreny rehetra ho an'ireo zanantsika ireo mba ho zaza tena ho lavitra izany ditra izany. Moa misy aminareo efa manan-janaka maditra mihitsy amin'izao misy aminareo manan-janaka tsy azo tenenina intsony mihitsy dia aza miteny azy intsony aloha. Vita izay ny anjaranao fa andao hoe tsika eo amin'ny Jehovah io. Velaritsika eo amin'ny Jehovah ny taratasinady amin'ny sabata ny anaran'ireo zaza rehetrarehetra zanakitsika maditra ho tononona tsirairay anaty fifadikanana dia ho hitanao ny tahin'Andriamanitra ny fiainana. Ary tsika hiditra amin'ny izay no ena fa hiditra amin'ny toriteny tsika manjary lava ny fanentanana. Toriteny izay rahantsika amin'ny ranabavitsika Itody.29. Haleloia. Dia hitondra toriteny izy dia aoriana toriteny moa dia miverina eto ihany ny tenako mitondra famelabelarana taka ny mahazatra ihany. Tany Tompo Itody.29 hanao ny fitenenana. Isaota ny pastera manome fitenenana. Fahasoavana ho ary avaka malala no hitondrako ny tenina ho antsika menakavy. Politsika ka ho sakafo amin'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hamakiko izao teny izao. Ao amin'ny Levitikosy 20:20 hatramin'ny 20 dia raisitsika koa 5:14 hatramin'ny 17. Ao amin'ny Levitikosy 20:20 hatramin'ny 20 dia raisitsika koa 5:14 hatramin'ny 17. Ny soramandry dia fitahiana sy ozona. Aza manao Andriamanitra tsy izy, ary aza manangana sarin-javatra voasokitra, na manao tsangam-bato tsampy na manorina vato soratana iankohofana eo amin'ny tanareo. Fa izao no Jehovah Andriamanitra reo. Tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina. Izao no Jehovah. Raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didiko ianareo ka
Mankatoy izany dia hanome anareo ranorana amin'ny fotoany aho ka vokajavatra ny tany ary hamono ny hazo any an-tsaha. Ary ny taom-pivelezanareo dia ho tratry ny taom-piotazana. Taom-piotazam-boaloboka ary ny taom-piotazam-boaloboka dia ho tratry ny taom-pamafazana. Dia hihinana ianareo ka ho voky ary andro fahizay eo amin'ny taninareo. Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andro fahizay. Ary tsisy anay taitra fa ho fongorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy ho tetezi-tsapatra ny taninareo. Dia nienjika ny fahavalonareo ianareo ka ho lavo-tsapatra eo anoloanareo izy. Ary ny 5 aminareo hanenjika ny 100, ary ny 100 aminareo hanenjika ny 100 alina. Ary ny fahavalonareo ho lavo-tsapatra eo anoloanareo. Ary hijerenareo ka hamaro ny taranakareo sy hampitombo anareo. Ary hanorina ny fanekeko aminareo aho. Ary hihinana ny tranainy ianareo sady hamoaka ny tranainy asiana ny vao. Ary ny tabernakeliko dia ataoko eo aminareo ary tsy ho halan'ny fanahiko ianareo. Ary handeha eo aminareo aho ka ho Andriamanitra reo ary ianareo ho oloko. Eo amin'ny 14 fa raha tsy mihaino ahy kosa ianareo ka tsy mankatoy ireo didy rehetra ireo ary hamavonareo ny didiko na halan'ny fanahinareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa hivadianareo ny fanekeko, izao kosa dia hanao izao aminareo. Anisy fampitahorana aminareo aho, dia arety mahasozanina sy tazo mamay izay manimba ny maso sy mandany ny aina. Ary afafinareo foana ny voan-javatra reo fa ny fahavalonareo no hihinana azy. Dia anandrina anareo ny tavako ka ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Ary izay mankala anareo no anapaka anareo dia andositra ianareo na dia tsy misy manenjika aza. Endry izy mianakavy tena tsotra be sady marina ny tenin'i Jehovah Andriamanitra izay omeny antsika eto. Fitahiana tokoa sy ozina zany ny ho azontsika. Rehefa tezitra Jehovah dia misy ozina azontsika. Ka izy mianakavy aza manao izy Andriamanitra tsy izy. Aza manangana saron-javatra voasokotra. Tandremo ny sabatan'i Jehovah, ajao ny fitoerany masina. Manaraka ny lalantsika zany dia ny didiny dia mankatoa izany. Dia mahazo fitahiana avy amin'ny Jehovah isika tsirairay avy sy ny ankonantsika. Manaraka izany raha ohatra isika zany tsy manaraka an'ireo lalany rehetra sy didin'ireo, dia misy ny atao hoe ozina. Anisy ozy izy famantarana fampahoriana amintsika izy. Hiaretina mahasozanina, manimba ny maso, mandany ny aina, mihenatra amin'ny aintsika izany. Raha ohatra isika koa zany ka hoe mamafy voan-javatra, dia ny fahavalontsika no hihinana an'ilay voan-javatra fa tsy tsika. Dia hanandrina antsika tavan'i Jehovah. Ka ho resitsika zany eo anoloan'ny fahavalontsika, dia izay mankala antsika koa hanapaka antsika. Dia andositra ozy izy isika dia na dia tsisy manenjika. Ka dia tena hoe ratsy be zany ozina zany izy mianakavy. Aleontsika manaraka ny lalany sy ny didiny sy ny fankatoavana azy dia mahazo an'ilay zavatra maro be izay tany sainy teo ao anatin'io teny io hoe
ny taopy ivelezana ireo dia ho tratry ny taopy ho tazam-boaloboka, ny taopy ho tazam-boaloboka dia ho tratry ny taopy hamafazana. Dia izy koa ameran'orana tsika, mpaniry ny vokatritsika dia vokytsika. Tsika raha ve dia tiatsika izany hoe nona, fa alohantsika voky dia alohantsika misafidy ilay fanarahana an'ireo lalànany sy ny didiny sy ny fankatoavana azy ireo dia samy mieritreritra avy ary izy menakavy fa mamaivay ny ozona izay mahazo antsika raha tsy manaraka an'ireo isika. Dia mangataka fanampiana amintsika tsirairay aho mba hamaky ny Levitikosy 29 manontolo rehefa any amin'ny isa-tokantrano avy. Afaka ilay Levitikosy satria hitantsika ao be da be ny fitahiana azo, betsaka koa ny ozona azo izay tsy manaraka ny lalàn'i Jehovah. Ka zay izy menakavy ny teny kely izay avy amin'i Jehovah fanahy masina Jesosy Kristy toriteny izay entiko amintsika tsirairay avy. Dia an Jehovah ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Amen. Makasitraka indrindra ny ranavavy Itody zoky Itody tsika tanatazany toriteny izay mahafinaritra izay nentiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manankirepasoavana any hamaly fitianao mitombozotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranavavy Itody dia fanatera amin'ny ankohonanao dia tahin'ny tompo mahereza hatrany hatrany. Halleloia. Levitikosy 19 izay équivalent-ny Deutéronomia 17. Ny Levitikosy 19 izany dia mifanindry an-dalana amin'ny Deutéronomia 17 satria dia miresaka ny amin'ny fitahiana sy ny ozona. Any amin'ny Deutéronomia azy tena détaillé-ny tena isaky ny rehefa miteny fitahiana izy dia teneniny daholo hatramin'ny fitahiana hatramin'ny mombanao manontolo. Rehefa miteny ozona koa izy dia mahakasika ny fomba ny fiainanao manontolo. Ato amin'ity Levitikosy 19 ity dia fiandohan'ny fampitandrevan'Andriamanitra mialony any amin'ny Deutéronomia 19. Fitahiana sy ozona. Izany fitahiana sy ozona izany dia zavatra mifanohitra. Misy ny olona tahiana dia misy ny olona voaozana. Ny fitahiana dia tsara, ny ozona dia ratsy. Alleluia. Ary tsy mety miaraka ireo. Tahiana tovana ireo mba somary voaozana kely. Na ianao tahiana, na ianao voaozana. Na ianao miaina amin'ny fitahiana, na ianao miaina amin'ny ozona. Alleluia. Vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra. Andino ny voalohany. Aza manao Andriamanitra izy ary aza manangana sary ny zavatra voasokitra, na manao tsangam-bato tsampy, na manorina vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo fa izany Jehovah. Andria amin'ny sabatako ary ajaona fitoerako masina, izany Jehovah. Io teny izany Jehovah io veriny maromaro anatin'io Levitikosy 19, any andininy 8, any andininy 12, any andininy eo ambany eo, andininy 17. Izany Jehovah Andriamanitra reo, andininy 4 sy 5 any aoriana any. Andriamanitra izany saro-piaro amin'izay mihitsy. Rehefa miteny andro hoe izany Jehovah, izany Andriamanitra, dia te-hiteny Andriamanitra aza misy atakalo anahy. Eny io ny teniko Izany Jehovah, rehefa hitaza dia voata, rehefa hanozona dia voaozona, izany Jehovah. Alleluia. Velombelon'Andriamanitra foana io teny. Inona moa va efa voalazany amin'ny didy 10 io
ditofolo zany tantenen'Andriamanitra aza manao Andriamanitra izy. Ny tena marina vao misy fotsiny zany zavatra dia hiankofantsika, manana endrika fiankofantsika eo aminy. Ajaitsika mihoatra no Andriamanitra, hiankofantsika no Andriamanitra, hinotsika no Andriamanitra. Hitanao misy fotoana tsika mijery horoscope, mailaka mihitsika atao mijery horoscope. Inona ny androko androany? Aiza, inona ny itokisantsika no Andriamanitra? Sampy reny a, tsy reny ihany, tsy reny ihany. Be dia be zao ny olona any ambanivohitra ny Madagasikara any a, le tanàna mihitsy ny sarony sampy satria eo amin'ny vavahady be an'ny tanàna dia misy tsangam-bato be. Dia eo amin'ny tsangam-bato be io ny olona amasin'ny olona io tsangam-bato be alohan'ny hiditra amin'ny vavahadin'ny tanàna. Ny tanàna masy matetika any Madagasikara misy vavahady izay. Dia tadidio fa amin'ny fotoana misy an'io tsangam-bato tsampy io eo amin'ny tanàna anankiray dia voahozina izay io tanàna io. Voahozina. Ary azo antoka fa feno be dia be mpamosavy eo amin'io tanàna io. Satria ny reny sampy reny a dia misintona ny fanaratsy rehetrarehetra manaraka an'izany. Andriamanitra raha ny teny. Zavatra roa fotsiny ary mba teneny tandremo ny sabatako a. Ajaho ny fitoerako masina, aza manompo sampy a. Dia jerenareo andininy fahatelo. Raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankatoy izany, Andriamanitra zany dia tenin'ny zavatra vokatsoa. Ary matetika rehefa miteny Andriamanitra dia ny vokatsoa aloha ny teneniny voalohany. Ny anton'izany dia tsotra. Rehefa magnao an'ilay vokatsoa tsika dia ohatran'ny tsy te hiaino an'ilay voka-dratsiny intsony. Todintsika mety amiko izany. Alleloia. Rehefa hotenena ilay voka-dratsy tsy misy ka miteny izay zany ny vokatsoa fa sy ilay ratsiny io mba ahoana e. Inona indray ny ataoko dia mahazo an'ilay ratsy tenenin'Andriamanitra aloha ny voalohany. Ary Andriamanitra ny toriteny, ny mahafilazantsara ny filazantsara dia manasongadina ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay aloha vao mitantara momba ny elo sy ny fijaliana mandrakizay. Ary izay ny tokony endriky ny filazantsara. Raha vao ny fitoriana filazantsara zany no mampitahotra elo foana isan'andro, ny tsimbadika izy izay. Raha mba manamarika nareo eto amin'ny fandaharana Andramo izahao a, dia tsika dia manapotipotika ny fahotana, manapotipotika ny tsy fahamasinana, fa tsy dia mba mitory an'izany any amin'ny elo izany tsika. Ary tsy dia tena mampitahotra ny milaza momba an'izany. Izany elo izany a, afaka toriana izany. Misy ny elo, misy ny fahaverezana, misy ny afobe. Tsy hoe tsy misy information momba izany tsika ka tsy mitory an'izany mihitsy a, fa tsotra fotsiny tsy mifidy ny tory sy lalao sy resaka momba an'izany izay eto amin'ny fandarana eto. Satria ny antsika eto dia filazantsara. Ny zavatra teneniny foana dia izao, takataka an'izao fomba fanoratan'Andriamanitra. Ty mazy dia Mosesy sy nanoratra ny Levitikosy nampiany Arona. Dia ny tanjona zany eto a, tsy ny avohozina fa ny avoata. Ary dia tenenina melo mihitsy hoe izao izy Jehovahandriamanitra, aza manao an'izao anao, fa raha manao manaraka ny lalako, jereo tsara raha teto izao dia izao zao na tokony izy dia aza manao Andriamanitra izy, sisa aza manao tsangam-bato tsampy sy ny sisa. Fa raha tsy izany, tonga dia voahozina, tonga dia mankany amin'ny elo, tonga dia izao. Tsy izay ny tondrahan'Andriamanitra azy. Fa izao ny tenin'Andriamanitra, aza manao Andriamanitra izy a, aza manangana saron-javatra voasikotra na manao tsangam-bato tsampy a, na manorina vato soratana iankofana eo amin'ny taninareo. Fa izany Jehova. Tandremo ny sabatako ary ajaho ny fitoerako masina. Izany Jehova. Raha manao an'izany angenareo e. Alleloia. Hitanao le fomba fanoratra, le fomba fandehan'ilay tantara, mahafinaritra. Fa raha manaraka an'izany lalako sy didiko izany ianareo, dia manomboka eo amin'izay fitantarana zavatra tsara. Manome anareo ranonorana amin'ny fotoanany aho. Dia avoka-javatra ny tany ary amony azo any an-tsaha. Zava-dehibe izany hoe fahazahoana ranonorana amin'ny fotoanany. Ny ranonorana tsy amin'ny fotoanany dia rentsika tratra ny tondra-drano ireny. Be loatra indray ny orana, potika hatramin'ny voly.
Zany a ny orana tsy amin'ny fotoanany, tsy hoe kory hoe volana février tsika dia tsy misy ahoana zany hoe ohatra hoe volana ino tsika tokony tsisy volana septembre tsika ty andafy tsisy orana mihitsy a, tsy dia tena zay le zavatra tiana tena nefa koa ao anatiny ihany zay, satria ny voly dia misy fotoana mila rano. Fa ny zavatra tena tiana tenenina amin'io a hoe amme anareo ranorana amin'ny fotoany a ka voka-javatra ny tany, manome anareo quantité ana orana. Ny aty aminay feno tanimboly, feno mpamboly aty aminay dia faly ny tantsaha, faly ny mpamboly rehefa avy ny orana. Fa faly koa zareo na tsy avy ny orana, satria aty rehefa tsy avy ny orana dia misy an'le fanondrahana automatique iny, dia iny manondraka ny voly, dia tsy mampaninona ny tantsaha na tsy avy aza ny orana. Raha mbola misy rano ao dia iny no afafafy amin'le tanimboly. Toy izay orana be loatra. Fa raha vao orana be loatra ka mbola kely reny voly reny, tonga dia maty daholo ny voly, difotry ny rano dia maty. Ka ny ranonorana amin'ny fotoanany zany dia ranonorana amin'ny fotoanany amin'ny mampety azy ny quantité ilaina. Alleloia. Hitanareo amin'izany noho ninona fotsiny, noho ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra dia hatramin'ny dozin'ny orana, ny lanjan'ny orana, ny fotoanan'ny orana omen'Andriamanitra. Ny orana zany ilaina fa raha be loatra zany dia safodrano. Safodrano ny ilaina, fa orana mampavokatra. Amin'ny fotoana aloha orana erikerika ny ilaina orana, dia mety anareo fa lehibebe ny voly dia na orana be ary tsy maninona. Zany ny ataon'Andriamanitra. Zany hoe ao an-danitra ao zany Andriamanitra tena miasa Andriamanitra fa tsy hoe mijery fotsiny. Lanjalanjain'Andriamanitra ny zavatra tokony atao amin'ny fiainana, arakaraky ny zava-misy ao amin'ny fiainana. Hitanareo amin'izany ny vokatsoa. Fa na dia ny lanjan'ny orana, ny quantité an'ny orana, mety ny qualité an'ny orana ilaina, ny filatsakingy. Raha orana amin'ny fatravatra be mihitsy marary. Nareo rehefa mandeha moto dia tsy midy ny visière, tsisy visière dia mahavy ny orana rehefa mandeha moto, fa marary ny tarehy tratran'iny orana iny. Fa tsika izay mpandeha moto marary tratran'ny orana io mandeha moto. Maika moa fa le orana le goty ngeza be fa tena marary mihitsy tavanao tarehanao io marary. Zay zany ny tenin'Andriamanitra, hanome anareo ranorana amin'ny fotoany ka voka-javatra ny tany ary hamony azo any an-tsaha. Tonga zany dia fiainanao mihitsy vokatry le orana dia milamina. Ny tany toy dia mavoka-javatra, mamony azo any an-tsaha. Ary izao ny vokatry ny orana. Io orana arotsak'Andriamanitra io dia orana oram-pitahiana, mitondra fitahiana tsy mety ritra. Ao amin'Andriamanitra ny endriky ny fitahiana dia izao. Tsy hoe ngeza be mihitsy hoe tena tonga dia zavatra ngeza be tonga dia manana vary iray sopotra. Fa ny endriky ny fitahiana dia izao. Tsy mety tapaka. Jerenareo tsara vakitsika. Raha manao sitrapon'Andriamanitra zany tsika. Andininy fahadimy. Taorian'ilay ranorana zany dia manao voka-javatra amin'izay ny tany dia mamony azo any an-tsaha. Inona moa dikan'izany? Ny manodidina anao rehetra vokatra avokoa. Ary inona ny dikan'izany? Andininy fahadimy. Ny taom-pivelezana dia ohatratry ny taom-piotazam-boaloboka. Inona ny velezana? Vary. Ny vary naniry no le orana. Fa tao anatin'izay ny voaloboka koa nanao ny ataony. Alleloia. Ny taom-pivelezana izy dia ohatratry ny taom-piotazam-boaloboka. Ary ny taom-piotazam-boaloboka ohatratry ny taom-pamasifazana. Anana masom-boly dia ihinanareo ka voky. Alleloia. Ary andro fahizay eo amin'ny taninareo. Tsy mitsahatra zany ry havana. Zany ny endriky ny fitahian'Andriamanitra. Tsy hoe abandon be fotsiny hoe tonga dia tena ngeda be fotsiny avy hoe tsisy tsony. Fa ny fitahian'Andriamanitra, ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany, ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Ary ao anatin'izany sady mihinana ianao no manana afafy. Sady mihinana ianao no manana afafy. Fa raha hohaninao fotsiny na ny tokony afafy aza, veloma ny taona manaraka.
Fa ny fitahian'Andriamanitra ianao mihinana sady mamafy ihany. Ary ianao mamafy io, mifafy any amin'ny tanimbary, mifafy any amin'ny tanimbolovo, mifafy any amin'ny aviavy. Androany zany ianao mamafy sady mihinana. Lany iny a, mitsimboka ny nafafinao tatsy. Miotin'ny nafafinao tatsy ianao a, mitsimboka ny nafafinao tary. Ary manana fafy be dia be koa ianao ny dikan'izany. Zany ry havako malalako. Nareo zany raha misy olona mpandraraha eto, za teteny aminao, afaka tena tahin'ny tompo, be mihitsy ny asanao. Na inona karazana fidiram-bola ataonao, na manao vente en ligne ianao, mandefa entana any Madagasikara ianao, mivarotra poids ianao, mety mivarotra tôbila kely ramose, miasa nefa nareo menakavy. Amin'ny alalan'ny inona daholo ny mahatonga an'izany? Fitandremana didin'Andriamanitra. Raha makatoa ny manaraka ny lalako sy mitandrina ny didiko ka makatoa, tonga dia miasa ho azy daholo ny zavatra rehetra. Ary amin'io izay afafonao a, mamoa daholo. Tsara angenavan'Andriamanitra. Tsy mila misahirana zany ianao fa ny ataonao fotsiny, ny tena fisahiranana miaraka amin'Andriamanitra dia ny mitandrina ny didiny. Izay ihany. Tandremanao ny didin'Andriamanitra, tsy miasa saina intsony ianao. Fa ny loharano ny fitahian'Andriamanitra miposaka avy any amin'izay tsy apozinao daholo fotsiny. Dia tsy gaga ianao, eo alam-pihinanana ianao, mihinam-bary, ny voaroboka efa misy manatitra, ny ariana efa misy mamafy. Dia hihinana ianareo ka ho voky ny tenin'Andriamanitra. Aleluia. Ary andro fahizay ny olona, ny mahatonga ny olona andro fahizay tsy ny fahavalo ihany. Fa anisan'ny tsy mampandro fahizay ny olona dia ny valala. Satria ny antom-piveloman'ny olona, ny miantoka ny fiainan'ny olona dia ny vokatra eny an-tsaha, ny zavatra maniry. Rehefa io valala io no mandalo, any tsy mampilamina ny olona. Satria ny valala ny voky ary ny vokatra tsisy miakatra. Zany ry havana teo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany, ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Ao anatin'izay ianao mbola afaka mamafy. Mbola afaka mamafy ianao. Mbola mamafy any amin'ny sahirana koa ianao. Fitahiana ao amin'ny manodidina. Fa ambonin'izay rehetrarehetra izay, miadana ianao mihinana an'ireo. Tsy misy valala. Ny valala dia ny mihinana ny vokatry ny tany. Ary ny valala dia tonga foana alohan'ny hotazana ny vokatra. Mamafy zany ianao a, ka raha voaozina ianao mamafy, ny masombolonao mba mitsiry ihany, fa ny valala ny tonga voalohany, tsy tonga alohan'ny valala zany. Ny mpamboly tsy tonga alohan'ny valala zany. Satria ny valala na zavatra mbola tsy masaka ary dia hohanin'ny valala. Ianao mbola miandry an'iny masaka vao mihinana. Fa raha mitandrina sy mankatoa ny didin'Andriamanitra ianao hatramin'ny valala, ho teneniko mafy ny tenin'Andriamanitra, misy tenin'Andriamanitra zany any amin'ny bokin'ny Malakia any. Malakia 3:10. Anetsinjery ty bokin'ny Malakia 3 ty tamin'izany. Malakia 3:10 no ange tseneniko anareo e. Malakia 3:10 ho tenin'Andriamanitra. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ao amin'ny tany-trano fireketako mba hasikanina ao an-trano. Ary izao toetra amin'izany eo Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ao anareo ka ampidinako fitaina manambiampo ho anareo, ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia havanim-bo ny voaloboka reo any an-tsaha ho Jehovah tompony maro. Ary ianareo ataon'ny firenena sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro. Tenenin'Andriamanitra mafy ny valala, ny mahatonga ny havanim-bo zany dia satria tsy tonga teo ny valala. Fa mahatonga ny tsy mahavanim-bo, tsy misy hoakarina eny an-tsaha, eny an-tanety, dia tonga ny valala. Ny fitahian'Andriamanitra ry havana, tsy ny fisiana ihany, fa ny fiarovana an'iny ihany koa fitahian'Andriamanitra. Ahoana moa ry havana na mampiasa taxi be ianao,
mampiditra tsy haiko 2 millions par jour. Fa isan-kerinandro ianao misy simba ny tomobile mandany 5 millions par semaine. Lasa zay taloha nampiasa an'izany, nampiasa taxi be fa mitatitr'olona tsy maninona fa rehefa simba io dia tadidinao daholo hoe vola taiza daholo inona daholo moa mba faliana tamin'ireny lasa ny vidina pièce sy ny mécanicien. Mbola manjo fotsiny ny papier rehefa tratran'ny polisy dia any mihidy any ny papier dia vola koa vao mivoaka. Be dia be ny ohatr'izany be dia be ny olona faly fotsiny hoe izy reto vola rehefa faran'ny volana fa ny fahafolon'ny volana tsisy hita so satria ny charge betsaka noho ny niditra, ny mivoaka betsaka noho ny niditra. Ny olona tahian'Andriamanitra tsy ny olona mikarama be, fa ny olona tahian'Andriamanitra na mikarama kely ary tsisy valalaminana iny, fa iny kely ho iny izy no mihinana an'iny. Toy izay ilay mikarama be nefa tsisy hohaniny. Misy olona zay nanesaka taminay eto andafy io tantara io zay ozy izy tena miasa be mihitsy, tena miaro tory mifo maraina ary tena milalao vola satria ny asa ataondry zareo dia andraisam-bola be mihitsy efa faran'ny volana. Fa mampalahelo olona rahalahy za nge rahalahy raha na pataloha ana 10 € ary tsy foko fidiana, na pataloha ana 10 € tsy fony fidiana satria maninona vola be mihitsy ny raisina. Fa mbola vola be lavitra noho izany ny charge rehetrarehetra. Dia inona zany ny dikan'izany? Le miasa be tontolo ny herinandro tsisy andro tsy iasana. Niaraka tamintsika teto izany olona izany vao nanomboka ny asa, nanomboka izany hoe tsy niasa andro sabata. Ary voninahitra an'Andriamanitra itenenako anareo fa nanomboka ny vavaka teto izany olona izany, niara mivavaka tamintsika teto. Voninahitra an'Andriamanitra, metsika voninahitra Andriamanitra, tsy mivavaka amin'ny olombelona fa mivavaka amin'ny Jehovah'Andriamanitra isika. Nanomboka ny sokatra ny fiainana. Inona nanomboka ny sokafan'ilay fiainana? Ny asany teo ihany teo fa nanomboka nanaraka ny lalàna sy ny tandrina ny didin'Andriamanitra ary nankatoa azy. Dia nanomboka ny sokatra ny fiainana, nanomboka ny aina fiainana mahafinaritra. Ny tandrina didin'Andriamanitra sika ny fotoana iasana kely voandray zao ny vitsona vavolombelona vao eo mihitsy. Ny fotoana niasan'ilay olona kely fa ny karama ny tombo be mihitsy. Halleloja, olona eto amintsika eto izany. Fa resaka karama zao tamin'ny volana iny ny fotoana niasany kely dia kely fa ny karama ny tombo be tsy takatry ny saina. Izany ny atao fitahian'Andriamanitra fa misy indray miasa be mihitsy fa pataloha ana 10 € tsy folo vidiana. Izany ny atao mifanohatra. Androany zany za teteny aminareo mba tianao hoe zany hoe ny taom-pivelezana ho tratra ny taom-piotazam-bolokoka ary ny taom-piotazam-bolokoka dia ho tratra ny taom-pamafazana. Ary inona nareo ka voky dia andro fehizay eo amin'ny taninareo. Ary omeko fiadanana amin'ny tananareo ka andro fahizay ary tsisy anaitaitra nareo vorako ny biby masika amin'ny tany ary tsy ho teteza-tsabatra ny taninareo. Alleluia. Izany hoe mihinana mioty dia mandro fehizay vao eo nahita any Madagasikara misy tanàna misy tafian'ny dalo. Iza moa zao no tafian'ny dalo ao? Tsy ny olona tompona omby. Inona moa ny olona atao hoe manan-karena ambanivohitra tsy ny tompona omby? Fa raha manan-karena ho tafian'ny dalo ianao, inona moa ny fiadananao? Tenen'Andriamanitra raha vonona ianao androany tsy ho teteza-tsabatra angeniny ianao tsisy ady miaina fotsiny. Tsy
tsara nge zany ry amany nefa mbatakalo zany mba fantatritsika inona manaraka ny lalàna sy mitandrina ny didy ary makato zay fotsiny ko inona ary ny olona tsy hitandremana anyzany ravana etreto nga mbola mijanona eo andinova vity dia anenjika ny fahavalonareo nareo ka ho lavitsavatra eo anylohanareo izy ary ny 5 aminareo anenjika 100 ary ny 100 aminareo anenjika 100 alina ary ny fahavalonareo dia lavitsavatra eo anylohanareo zany hoe akoatra ny anao le miatana be zany matanjaka be koa ianao tsy hoe le mieriminakana dia bekebo be tsy afametsika reny a fa matanjaka tsara sady avy niana ampitoromaso halleloia mihinana miadana nosesta mihinana matory mifo matanjaka be ary ny zavatra tokony ozy le tena ny 5 aminareo anenjika 100 matanjaka inge zany anaky 5 aminao fotsiny manenjika tsisy dikany aminao zany ny miarika zavatra zany 5 aminao fotsiny tena hitanao zany zavatra eo ampelantananao zany tena be de be ny fahefana ny pouvoir eo aminao zany ny fahafahana eo aminao zany be de be tsy mifanisa amin'ny isan'ny olana tonga ny charge ohatrina ny EDF CVUS andana ny contre halleluia dana le atsy am'le volatsy ohatrana mitazona volana zany dia asianao fitoeram-bola tao le volatsy am'le coffre numéro 1 fotsiny dia mahavitany io asa mamana le faharoa le coffre 2 halleluia ary ny fahavalo am'zany ny fahavalo no mitsoka anao inona ny anton'izany 15 ary hijery anareo a ka maro ny taranaka reo sy ampitobo anareo ary anorina ny fanekeko aminareo a ary inana ny tranainy anareo sady amoaka ny tranainy asinany vao ary nytaberina keliko dia ataoko eo aminareo ary tsy hoalan'ny fanahiko ianareo ary andeo aminareo a ka ho Andriamanitra reo ary ianareo olo ny mot-clé dia eo amin'ny 15 tsy pio amin'ny mareo amin'ny baibolinao eo ary hijery anareo tena anankiroa no mifanohatra ato akoatran'le fitahiana siozina raha vakitsika ny amin'ilay 17 vakindrana baviama teo itody azafady dia hoy ny tena androandro dia hanandrina anareo ny tavako ka ho resy eo anolohan'ny fahavala anareo ary izay makalanareo nanapaka anareo dia andositra anareo ka tsy na dia tsy misy manentsika azy mot-clé anankiroa zany neto ny fitahiana sy ny ozina dia mifanaraka amin'ny hoe manatrika sy manandrina ny manatrika dia manatrika ny manatrika dia eo ny manatrika dia manina zany hoe momba ny manatrika dia miaraka fa ny manandrina tsy mijery ny manandrina mandao ny manandrina mitody damosina reo zany no mahatonga ny fiainan'ny olona anaty fitenana anaty io zany raha manatrika anao Andriamanitra nahoana moa Andriamanitra manatrika anao raha manao any rehetrarehetra ianao manao an'le andininy fahatelo fotsiny fa tsy rehetrarehetra raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didika anareo ka makatoy izany dia fahafahatsika sy tenentsika le tsy fahafa tsy tenentsika le fitahiana rehetra teo fa hoy Jehova ary hijery anareo Andriamanitra mijery zany mahatonga an'ireo zavatra rehetra Andriamanitra mijery atsika ianareo any amin'ny salamo fahavalambempolo andininy salamo fahavalambempolo andininy voalo sy faharoa jereo tsara hoy ny tena Andriamanitra aoka hitsangana Andriamanitra ka ely ny fahavalony areoka izay makala azy andositra ny tavany tahaka ny fanelasetroka ny fanelinao azy tahaka ny fiampony savoka eo anolohan'ny afo no aoka ahalevonany ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra hitanareo Andriamanitra Jehova ndresahana eto ary Jehova dia miteny foana hoe zany Jehova Andriamanitra i Jehova ndresahana eto i Jehova dia Andriamanitra ny Israely fa tsy Andriamanitra ny fahavalo ny fahavalon'ny Israely rehetra izay manatrika ny Jehova ny mahatonga n'ilay teny teo hoe ianareo ozy izy ny fahavalonareo dia resy eo anatrehanareo satria Andriamanitra rehefa manatrika dia miepitaka ny savoka ny fahavalo zay mahatonga ny fahavalo mitsoka zay mahatonga ny fahavalo tsy tapajanona zay mahatonga ny fahavalo tsy mety tonga eo rehefa Jehova ny manatrika ary vokatry ny fanatrehan'i Jehova ino mitondra fitahiana
fa naninona nefa Jehovah nanarika satria manaraka ny lalako sy mitandrina ny didiko ary mankatoy izany ianareo. Manandrina kosa Andriamanitra raha ohatra ka, raha otrohatra ka ohatra izany rehetra aloha rehefa mamelona deux chevaux reny, raha ohatra ka, raha otrohatra ka, raha otrohatra ka tohatra ka tohatra ka tohatra izay vao velona. Fa raha ohatra ka manaraka ny lalako sy ny mitandrina ny didiko ianareo ka mankatoy izany, dia anatrika ianareo aho. Rehefa manatrika ianareo za, alleloia, tonga dia ahoana moa filaza zany, suite logique Jehovah manatrika fahavalo mitsoaka, suite logique Jehovah manatrika fitahian'Andriamanitra eo daholo, suite logique ny fanatrehan'Andriamanitra vokatra ny tany ny eo tsy lany ny eo tonga ihany, ny eo tsy lany ny eo tonga ihany. Ianao miadana mihinana azy ary ny fahavalo tsy afaka manimba izany, ny fahavalo tsy afaka manapoka sy manafika anao, vokatra ny fanatrehan'Andriamanitra. 9:11 tokony hampangovotra amin'izay ho anomboka eto. Fa raha tsy mihainao kosa ianareo ka tsy mankatory io didy rehetra eo, io zany no fanohatra amin'ilay 9:7. Ary ho amavonareo didiko ka ho alan'ny fanahinareo fitsipiko, ka tsy hakataovinareo ny didiko rehetra fa hivadianareo ny fanekeko. Za kosa anao izao aminareo, anisy fampitahorana aminareo aho, dia aretina maso izany kere izany, ny tazo mamay, ny Covid sy ny inona moa le tazo afrikanina mahafaty be iny, izy matadidy mahay an'izany aran'izay, misy anarana tazo afrikanina any ny tratran'izay zavatra izay, dia chikungunya moa, dia inona le ray chikungunya, dia misy anankiray izay aretina afrikanina izy to izay tratrany dia matetika maty, tsy tadidiko ny anarany. Tazo mamay izay manimba amin'ny maso, malaria, izay zao anisany malaria mihitsy tiako ohatra zay mihitsy izy malaria, saotra ny nambinina. Alleluia. Raha ohatra zany izy nareo ka tsy ka mivadika amavonareo ny didiko dia tsy hakatao dia ivadianareo ny fanekeko, ho avy ny kere aretina maso izany, tazo mamay, malaria sy ny sisa izay manimba amin'ny maso sy mandany ny aina. Toy izany dia aretina daingy, daingy koa tonga zany dia tonga daholo amin'izay karazana aretina tonga dia tsy aretina hoe voan'ny seritsoa fa tonga dia aretina mikasika ny aina mihitsy. Ary afafinareo foana ny voan-javatra mamafy amin'izay zany, miezaka mamafy fa ny fahavalonareo ny hihinana azy. Dia anandrina anareo ny tavako, izay ny vokatra ilay izy, satria ny tavan'Andriamanitra manandrina, izany hoe tsy manatrika, tsy makeo, tsy mijery, tsy mitsinjo, tsy mihaino. Dia ho resy eo alohan'ny fahavalonareo ianareo, ka izay mahakala anareo ny hanapaka anareo dia handositra anareo na dia tsy misy manenjika azy. Dia mampatsiahy ana firenena anankiray izany zavatra izany, mamafy. Ozy izy ilay olona rehefa miteny aty teneniko anareo aty andafy, tena lasa mampalahelo be mihitsy, lasa mialatsiny anareo izay misy manontany ianao tsy dia rehefa aty andafy matetika efa be dia be ny olona mahafantatra ny Madagasikara aty, be dia be ny olona mahafantatra gasy zao vao oviana misy olona miresaka amiko. Ka za moa ankoatran'ny asako dia mba mivarotra tomobily eo, dia misy olona firenena hafa izay nantany tomobily tamiko. Dia za izy vomita ny tarehanao dia tonga dia fantatra hoe malagasy ianao aika eo a. Za izy dia tsy maintsy miteny izay koa, za izy mananamana malagasy, gasy namako. Fa rehefa miteny ianao hoe gasy, ny zavatra tenen'ny olona voalohany, etsana be ozy izy. Tena fa ahoana ozy izy nareo manitra e? Nefa tsisy firenena manana harena ohatran'ireo, tena marina izany. Tena marina dia ianao izany tsy hitanao izay tenenina hoe na inona moa izany orange sa inona no tantarainao sa tsisy tantarena hoe nareo koa rangaha dia avadila resaka izay foana. Nareo tena maninona nareo izy mahantra be ohatran'io nefa nareo inona rangaha ozy izao izy. Dia misy anankiray izay moa isaky ny ao ampiasana anay izay rangaha izay dia alako foana fa isaky ny mahita ahy izy raha dia efa tany aminareo 2 volana fa tsy vitako izay foana. Tany amintsika 2 volana izy niasa tao amin'ny aigle d'or izy, alatsiny fa voatempo ilay anarany miasa amin'ny any Madagasikara tany.
Tazona rofona tena tsy vitako mantra be loatra sady tena ny insécurité-na rehetra eo amason'ny olona rehetra tenao amin'io tena menamenatra mihitsy ana menamenatra mihitsy zany daholo zara tenenin'ny olona fa za miteny anareo tanteraka amin'ny Madagasikara zao zavatra ioziny mamafy fa fahavalo ny mihinana azy. Misy nosy any Madagasikara, misy nosy ina moa iza moa nosy any nosy be izay tsy hidiran'ny malagasy fa ny acteur américaine sy ny frantsay sy ny européenne manan-karemby ireny no makany. Nosy rina moa nosy iza moa any nosy be enjana nozina any amin'ny evity kosa any amin'ny Deutéronomia dia raha vakinao ny momba ny ozina any amin'ny Deutéronomia 28 dia jerinao ohatran'ny hoe mifosan'ny Madagasikara nosy ranja sa nosy lonjo raha amin'ireo na reo mihitsy rehetra amboly ianao fa tsy ianao ny hihinana azy. Letsia zany ngeravana any amintsika ny letsia zany ngeravana ny aty andafo ny mahazo an'izany qualité tsara indrindra nefa mba inona ny tombotsoa azon'ny olona any Madagasikara. Vanille zany manana vanille anankiray le lavalava itsika dia ataony anaty siramamy any Madagasikara dia efa faly ery fa ny olona tia milanja vanille ohatr' izao mamboly fa tsy hihinana. Ny zavatra tsara rehetrarehetra any ny vazaha mihinana azy tsika tsy mahatakatry nefa tsika any amintsika. Ny safira farak'izay tsara indrindra dia ahitany a Madagasikara fa any Dubai, ny volamena any Dubai tsika mba manana volamena kely peratra kely dia efa tapahan'ny mpanendaka ny tananao fa any Dubai misy olona misy fivarotam-bolamena na ny varavarakely manita dia efa vita volamena any Madagasikara. Satria nahoana? Satria ngeravana nifidy an'Andriamanitra tsika nandray tsy tsika no nifidy efa Andriamanitra nifidy fa nandray filazantsara nge tsika kely nanaiky nandray filazantsara fa avy eo nataontsika inona le izy nivadia tsika tsy nankatoavy tsika dia nafangaro tsika amin'ny sampy. Betsaka ny olona any Madagasikara misy fivoriam-piangonana anao fototra anitatra fiangonana manao fototra mivory ny mpihevitra raha ao am-piangonana dia tsy maintsy mbola manontany any hoe alao miandry misy an'ile olona mpijery andro datarabe eritreretao zany hoe olona ao am-piangonana mivory andeha anitatra trano miandry any datarabe ameny daty andavahana ny fototra hoe amin'ny 3:00 sa amin'ny 4:00 inona ny lazain'ny masina normal be zay nge retenen'ny tenin'Andriamanitra ho amavonareo ny didiko na alany fanahanareo ny fitsipiko dia izay hitanareo na ny andriamanikafa zariavana ny silamo ajainy ny andriamaniny fa betsaka ny fa ny silamo manan-karena ahoana ny arenan'izareo any Katara sy any Dubai sy any Arabia Saodita sy rehetrarehetra ireny misy manan-karena noho ireny ve? Ajainy ny azy ny andriamaniny ary ny azy rehefa ajainy tena ajainy tsisy aty ianao tsy mahita kristianina zany hoe tena tonga ilay amin'ny gare dia ohatrany na eny anaty restaurant ny kristianina hivavaka amin'ny sakafo zany menatra mijerijery olona anareo tsy hivavaka tsika namana vavaka tsika jesosy ity sakafo ty amen izay ny tsika fa ny silamo tompoko mitondra fandoliana izy rehefa tonga ny ora fandoliana eny amin'ny voan'ny gara velariny iny dia mivavaka amin'ny andriamanitra tsy te halala izay mijery any izy tsy mivadika izy riavana tsika tsotra izany ny fidy nandray filazantsara ny malagasy fa mivadika
Firifiry ry havana ny olona hitanao mivavaka any Madagasikara tonga aty andafy mba manaraka ny ataony vazaha hoe aty za dia manana havana ohatr' izany. Samy mba nianatra sekoly lahatra zany, samy mba nino an'Andriamanitra zany taloha. Za mivavaka miditra lanindalina kokoa. Fa io havako io tonga aty andafy kakapoa ao izy aty zao fa tsy meo an'izany ao izy. Hatramin'ny oviana ho hainao ny iza hoanina mpianatra anao an'izany. Izy za aty tsy manazavazavatra ara-pilôzofika eo amin'izay manomboka satria manino tonga aty andafy. Ho amavonareo ny didiko dia ho alany fananareo. Ny Israely tao Kanana nanapaka ny adana, nivadika tamin'Andriamanitra. Misy an'izany tonga any amin'ny babony Midianina na ny vary very vary dia afenina mihinana miafina fa satria alain'ny Midianina ny vary. Mitaona biriky amboatra ny piramida fa tsy ho anazy fa ho reharehan'ny Egyptianina satria niala tamin'Andriamanitra. Androany za dia teny aminao zavatra roa ihany no mila mitsibadika dia milamina io fiainanao io. Sao dia mbola manandrina ny fiainanao Andriamanitra. Raha manandrina ny fiainanao Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy manandrina fotsiny fa vokatry ny hetsika izay nataontsika. Raha mbola mivavabava-poana tsika malagasy, raha sady mivavaka tsika ny manompo sampy, dia sampy ny ivavahantsika fa tsy Andriamanitra. Mas misy olona miteny hoe tsika mivavaka fa alao mikarakara tena ihany, fa tsy mivavaka ny dikan'izany fa manompo sampy. Fa ny atao mivavaka miankina tanteraka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra, manaja ny didiny, mankatoy ny lalànany, izay ny atao mivavaka. Izay mahatonga antsika tsy mety lasa lavitra, izay mahatonga antsika ohatran'ny taraiky foana. Faharoa farak'izay mahatra ny eran-tany zao Madagasikara, any amin'ny faharoa Malawi ngamba sisa izy, sa Mozambika farany mahatra indrindra dia avy eo tsika. Faharoa mahatra indrindra eran-tany, faharoa fa tsy hoe fafolo farafahakeliny, faharoa. Ary za manahy mihitsy fa tsy ho ela dia tsika mihitsy ny antony ny mpitondra tsika. Izay mihitsy voandresan'ilay olona tamiko omaly momba ny Madagasikara. Nareo izy tsisy manankarena ohatranareo, fa ny problème tsisy mpitondra raha fa tia tena ohatran'ny mpitondra ao aminareo dia mahantra tanteraka nareo, dia marina tonga izany. Ao amintsika ao Madagasikara irery ngambany misy izany hoe olona mitondra 5 taona dia mavidy trano any Dubai, dia mavidy trano any Maurice, dia mavidy trano aty France, ary tsy mpitondra reny hatramin'ny olona manodidididina azy eo. Any amintsika any Madagasikara aiza ary izany reo. Misy tapitra zao voaingana hoe $100 milliards ny arenan'ny vokatsokisoko ao Madagasikara, dia mitombona izany. $100 millions zany raha nasoavana ny firenena. Aiza ho aiza tsika fa izay ilay izy. Ilay fanjakan'ilay vahoaka mihitsy manamavo ny didin'Andriamanitra dia tsy anarin'Andriamanitra ny mpitondra sy ataovy. Raha vondrany dia nareo sy fianakavianareo ihany no manan-karena fa aleo zareo satria ny tena Andriamanitra dia mbola miteny ao amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo mbola mitohy io ary raha mbola tsy mihaino ihany ianareo dia mitombo ihany le fijaliana sy le fahoriana. Ary any amin'ny andiny faharaiky ambin'ny folo ary raha mbola manohatra ihany nareo, any amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary raha mbola tsy mandray ihany, hitanao izy mitombo tsy mihaino ianao dia misy zavatra mitranga. Raha mbola tsy mihaino dia misy zavatra mitranga. Raha mbola manohatra misy zavatra mitranga. Raha mbola tsy mandray nianatra dia tsy mety tapitra ny fampitehana. Ka andao ry havana iaino tany voalohany Andriamanitra ny teny zava-mahafinaritra be raha manaraka ny lalàna sy mitandrina ny didika anareo ka mankatoy izany dia amenareo ranomorana amin'ny fotoany dia vokajavatra ny tany dia hamony azo any an-tsaha. Ary ny taom-pivelezana tsy mba mahafinaritra anao izany ny taom-pivelezana alleloia hotratry ny tombo-piotazam-boloko ary ny tombo-piotazam-boloko hotratry ny tompo-amafaza dia inana ianareo ka ho voky ary andro fahizay eo amin'ny taninareo ary omeko fiadanana ianareo izany ve tsy mba mahafinaritra tsika. Raha tsy mahafinaritra ny hafa izany fa TikTok mitanjatanjaka mahafinaritra ny hafa dia avy eo nefa ny olona ngery havana mahavariana maika be mihitsy tsika rehefa ohatra manaonao foana eo dia misy mahazo dia mangataka fanampiana fonjeo fa tena tratran'ny fahasalamana.
afaka tsy tratran'izany ianao raha mankatoana ny dore avana teny hivavaka. Raha ohatra ny malagasy rehetrarehetra tsy ankatoa ny didin'Andriamanitra, za kosa manasa anao androany. Ary io tsy ataon'Andriamanitra, io tsy ataon'Andriamanitra hoe rehefa vandana dia kary. Fantatr'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Fa nga heverinao fa malagasy rehetra ny ohatr'izany. Mabetsaka nge tsika ny tahian'Andriamanitra. Za aloha dia tena za te tahian'Andriamanitra. Za tsy miliardera fa za tahian'Andriamanitra. Tena teneniko anao fa tsapako tsy tantara zavatra betsaka aminareo fa tena tsapan'ny fiainako, tsapan'ny aiko ny fiainako eto an-dafy fa tena ahian'Andriamanitra. Ahian'Andriamanitra aho. Mijery ny sarisa rehetrarehetra ianao ety an-dafy aho. Toy izany hoe vitan'izany ve, mahavitan'izany ve ny karamako sy ny zavatra mba fahasoavan'Andriamanitra mihitsy, fa tena vita. Ary rehefa tsy mikaonty an'izany ianao, zay tsy mikaonty an'izany ny anay dia hohaninay io sakafo io rehefa misy. Alefanay ny sofazy rehefa ririnina. Atao izay mety e. Vita foana io, aleloia. Tonga ny faran'ny volana, ngazeny andohany io. Ny ataonay manaraka ny didin'Andriamanitra, manaraka ny lalàny dia mitandrina ny didiny dia mankatoa an'izany dia ny ambiny sisa rehetra aloha azy. Sao dia mba zany koa ny fiainanao. Sao dia tsy délivrance ary ny ilainao. Sao dia mba tsy fitondranam-bavaka ary ny ilainao. Sao dia mba tsy fifadikanina aza ny tediavinao. Fa sao dia mba izay fotsiny manaraka ny lalàn'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny dia mankatoa azy. Afaka mijoro vavolombelona aminareo ireo ankizy rehetrarehetra amintsika ireo. Sitrana tamin'ny aretiny ireo, naninona ireo ny sitrana? Nankatoa didin'Andriamanitra fotsiny. Maninona ny lamina ny tokantrano ireo? Nankatoa didin'Andriamanitra fotsiny. Mba ho tonga aminao anie izany dia ho tahian'ny tompo anie ianao. Mino aho vavao izay afatra izay androany saotra nareo mijoro vavolombelona. Iny ary ny kantiko radio aky radio. Raha misy aminareo izara fahatsapana, ianao tsika mba izara fahatsapana iny mba nakasika anao tao anatin'ny toritentsika nandritran'izay adin'ny efa adin'ny fidry tsika ny teto efa adin'ny resy fatelony. Inona nakasika anao? Raha misy nakasika anao tamin'ity androany ity dia afaka mizara fahatsapana ianao ka andao ary ampandroso olona efa izara fahatsapana eto tsika amin'izao fotoana izao dia aloha asitsika sary kely. Efa misy sary dia afaka miteny amin'izay. Tahiany tompo ary Rahalatojo. Inona ary no fahatsapana mba azonao zaraina amin'ity androany ity Rahalatojo taoriana izay toriteny izay. Anao ny fitenenana. Endrisontsika rehetra dia mankisipaka amin'ny pasitera sy ny zokotody tamin'ny toriteny fa tena nampahery nahafinaritra ary nampianatra nahavy mpanantenana be ihany koa na ahitana ny resaka mba fitahiana sy ny ozina. Ilay tamin'ny fitahiana tena nakasika an'andro hoe manome ranorana amin'ny fotoany tsy ranorana hoe manimba hoe raha boly kely dia toa dia potika teraka hoe divotry ny rano fa misy quantité tsara ny doziny ny qualitény sady hoe rano pitahiana ranorana endrika pitahiana dia sady sy mitsahatra koa fa meo foana neo tsy lany neo tonga dia izay ny tena nakasika an'andro soroko an'Andriamanitra mankasitraka an'Andriamanitra ainda Jesosy daholo tery. Haleloia, mankasitraka indrindra Rahalatojo tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao. Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie hamaly fitianao Rahalatojo dia mitombo sady mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mbola misy ve anareo izara fahatsapana? Raha mbola misy dia mbola afaka miantso nareo amin'izao fotoana izao. Radio aky radio ny mesangerako iny ny antsoinareo ho anareo izay izara fahatsapana. Raha mbola misy dia afaka miantso, raha tsy misy intsony dia tonga dia hanao hira anankiray tsika dia hivavaka dia hamarana ny fotoana sahady fa tsika koa mbola mitsitsy toromaso ihany satria amin'ny raha fakapitsika dia hanao alim-bavaka, sotroiny kafe, sotroiko aka amin'izay mba maharitoro tsara tsika amin'ny zoma. Mahafinaritra fotoanantsika eto amin'ny zoma io. Mbola misy ve aminareo izara fahatsapana? Raha tsy misy intsony ary dia andao avy hatrany dia hiditra amin'ny hira hamarana antsika ny fotoana androany. Ndao ataontsika ity hira mahafinaritra be ity sady mba anatin'ny tentsika sady mba heritreritra sy hisaintsaina ny Madagasikara antsika. Haleloia. Ao anatin'izany hira izay ataontsika izany.
samy mivavaka ho an'ny firenena ivavaka ho an'ny firenena misy motsika rehefa avy eo a tahiny tompo daholo ary a meno Mama fazasu Amitari nazanau Azam tirita Nyani afyanau Nyani afyanau Nyazanika Chumerina Holy pinamaku Hefanyo zafu Dawi vabaka Wani filengena Ambiza nifanya nzehana Sinitikera tu Mifungayana Uwani tanina Itoina Sati usuna Uwanamuri Kasikyaru Sana jisisau Tua mutika Filasuka Lamasuna Kamua verunaya nao Manana tungu nanjuku Nyada na wambiti fireneti Ifahanu betfanana Ilai sainafu
Timachimuganao Rikasi kianatu Ngambamuzia Sanara Roshana Oh, Sianiba Yarena Lomerana Sita ina wana Matukia now Kasi kiana tu Kaina Fasi usuna Wana Kasi kiana Sana chichiza Tua mutika Manana Jesosy io voakasika tokoa ny fonay Jesosy mieritreritra ny taninay meno an'izany hery zany hoe ekany tokoa Jesosy mba ho fitahiana fa tsy hozina amin'izay no amin'ny Madagasikara. Jereo ny firenenay Jesosy jereo izay malagasy reto Jesosy malalo fa betsaka aminay tokoa no miaina an'izany hoe hozina izany amin'izao fotoana izao. Tao miasa izay fa miasa ho an'ny hafa to tsy mihinana ny vokatry ny asa ny tananay akory izay. Andriamanitra fangio izay tsirairay avy fangio ny malagasy mba tena hiditra lalina amin'izany hoe fitandremana ny didinao zany Andriamanitra. Fa fantatray Jehovah Andriamanitra fa izany natao hoe tena fitahianao Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny teninao androany. Misaotra satria voarainay tokoa ny afatra androany fa ny laklehan'ny fitahianay dia ny fitandremana ny didinao fotsiny dia ampy izay dia anjaranao ny zavatra rehetra. Misaotra Jehovah Andriamanitra ampio ary izay Jehovah Andriamanitra ampio ny tsirairay avy mba ho takan'ireo mpanomponao amin'ny Salamo 8:100 ity hitandrina ny didinao. Fa raha fiainanay no mitandrina ny didinao Andriamanitra dia fiainanay Jehovah Andriamanitra zany fitahiana zany, fiainanay zany fanambinana izany, fiainanay zany fitahiana sy fahasoavana, fiadanana sy fahavokaran'Andriamanitra. Manao voninahitra dia lalaza saotra anao be zavatra tiana hotenenina sy tiana hangatan'Andriamanitra. Fainao ilay Andriamanitra manankiram-pahasoavana malala ny mahasoanay tsirairay avy dia tanteraho aminay zany Andriamanitra dia apetraka am-pelatana aminao ny zavatra rehetra. Jereo izay rehetra tonga ny ary tory teto Andriamanitra ianao ny malifity azy ireo amin'ny fitahianao tsy manam-pataperana dia ny fitahiana mahitretrika avy aminao Jehovah Andriamanitra. Dia voly sy ny Satana sy ny firongony rehetra fatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaiko ka na dia litera ray azy tao anatin'izay toriteny izay nafafy izay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay an'izany vavaka izany. Misy saotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena ray havana. Ndao ampandrosoantsika ny anabavintsika Sylvie hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo ranabavy Sylvie anao ny fitenenana.
Iny tombo pastera mbola iaran-java tarisika amarina fotoana fivavaka ho an'ny firenena. Ry tompo Andriamanitra legendary fatsarandindra ao mbola faly misaotra anao izay satria tanteraka famantsara sy lavoravo Jesosy malalo ny fotoananay amin'ity alina ity. Misaotra anao Jesosy satria mbola tapaka ny connexion narobanao Jesosy dia isaranay ianao izany. Jesosy malalo indesy izay Jesosy malalo vonona hitandrina ny didinao Jesosy ary vonona hanao ny asanao mba hamokatra ny tanina rehetra Jesosy hamokatra ny fahasoavana lehibe ho anay izany handramana ny didinao izay Jesosy malalo. Indesy izay tsirairay avy Jesosy malalo mba hamokatra amin'izany teny izany Jesosy malalo izany Jesosy ny teny mety mpanonfonao mba iraiky tampony tsirairay avy Jesosy malalo ary tsy endany fotsiny amin'ny izany mba fampandray izay tsirairay avy ary hitandrina izany didinao izany Jesosy malalo. Ankehitriny Jesosy malalo tonga mbavaka ho an'ny firenenay. Jesosy malalo tsy miafina aminao ny firenenay Jesosy malalo. Ankirinay ao am-pilatananao momba ny firenenay Jesosy malalo arobo mandakariva ny firenenay Jesosy ny vahoaka rehetra ao Jesosy malalo atao sasa izany fa Jesosy malalo hitandrina ny didinao ary minina Jesosy malalo ny zavatra miseho amin'ny firenenay tsy miafina aminao izany Jesosy malalo. Aoka ny tananao marety Jesosy malalo handrafitra ny firenenay. Aoka Jesosy malalo tsy alay ao amin'ny firenenay ny masonao Jesosy mba hijery ary dia hiaro ny firenenay amin'ny loza rehetra amin'ny faokana rehetra dia ny rano ahanadio ny vahoaka rehetra ao amin'ny firenenay Jesosy malalo. Apetrako ny filatananao fiteny izany bavaka izany mba hisaraketrika izay Jesosy malalo izay nisaraka fa ianao tsy nisaraka aminay nezanezany Jesosy malalo dia eo anoloanay foana ianao Jesosy malalo. Apetrako ny filatananao fiteny izany bavaka izany saotra raha io. Haleluia, amen. Haleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy Silvitsika tao anatin'izay bavaka amin'ny firenena mahafinaritra be. Misaotra indrindra Andriamanitra manaka fahasoavana ny amary fitianao ranavavy Silvy dia mitombo ohatra mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Dia misaotra antsika rehetra koa tonga nahatra ny hatramin'ny farany teto. Raha mbola tsy tonga amin'ny raha lanitra Jesosy dia rahampitsorentsika eo aneto. Haleluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika tsy tapaka ny fandarana zava-dehibe izany. Dia rahampitsorentsika antsika mihaona amin'ny ora tahaka ny teo dia manome fotoanao rahampitso. Ny fiarahantsika ny tapitra ny fandarantsika fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao afaka mbola mihaino ny Akiradio ianao amin'ny akiradio.radio12345.com dia mianao finaritra daholo dia rahampitsorentsika mihaona samita iny tompo mahereza daholo. Haleluia, amen.